manahoana ny mahakasika situation'ary Madagasikara amin'izao fotoana izao, inona ny solution entinareo anatin'ny fotoana fohy satria efa misy mpilady fotoana ny orinasa. Fantatry ny rehetrarehetra indrindra ireo izay mitarika ny ery Madagasikara any atao hoe any lavaka fa ny fijanonan'ny orinasa andro maro ohatr'izao dia tena famonoana azy. Fantatry ny rehetrarehetra zany ary miezaka ny vakem-pitantanana dia mampirisika foana ny mpiasa hoe anareo io raha ohatra moa hiaraka hamono tena na misy tia hamono ny sasany dia aza manaiky fogony fa avoty ny orinasanareo. Fitondram-panjakana dia nanampy foana ary miezaka ary tsy namaly mihitsy an'ireny resaka provocation ireny fa amin'izao fotoana izao tiana ny atao hoe ny économie nationale mihitsy no maty satria mety ohatra fotsiny nareo hoe 703 zao no mpanjifan'ny ery Madagasikara eran'izao tontolo izao tsy any amin'ny hôtely miandry izay isy lohantanina hitondra azy dia ny perte ny ery Madagasikara isan'andro manodididina $500,000 isan'andro akoatra ny vola aloha amin'ny fampiatramonana zany tsy zakany ery Madagasikara zany fantatry ireo olona reo tsara zany nefa dia fananiny atao tsisy afaka navitra an'io afa-tsy mikasany ery Madagasikara ihany. Tsy nahoaka ny médiation, inona ny étape manaraka ho ataonareo? Ny olona rehetrarehetra mitorana izay misy azy dia mandray ny responsabilité any amin'izay tokony misy ny olona tia hamono an'ilay izy dia mahafaty azy tonga amin'ny tanjona izy zany asa zao ataony par rapport amin'izany tonga izy aloha amin'izay tanjona izay fa zay aty dia miezaka foana hoe tena mipiasa hoe anareo io tianareo ho faty io ino zay fa tsy izay loatra angamba ny tadiavinareo dia velena tony miasa rehetrarehetra zay dia mbola mialatsiny amin'ny mpanjifan'ny ery Madagasikara amin'ny izay rehetra mahazo azy satria masatry tena satry tokoa miodina izy io ary zay niezaka natao tamin'ilay izy nanavoazana n'ireny fiaramanidinireny nanaovana an'ilay izy kanefa dia misy mampahiny zay le takiny ny sasany takiny ny amono azy